andraolana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina faly miaraba amintsika rehetrarery avana miaraka aminay indray amin'ity androany ity ao anatin'le fanarana ny conférence ianao zay mandeha eto amin'ny fahitalavitra ma TV ny maraina zany dia amin'ny dimidimy maraina eo no mandeha isaky ny maraina ary rehefa mahita maraina anao dia ny apitsoniny indray eo amin'ny 5 indray ny apitsoniny zany maraina sy ariva zany anarano zao conférence izao maraina amin'ny 5 ary ny ariva indray ny apitsoniny amin'ny 5 sasany dia ohatr'izay hatra ny hatrany dia faly miaraka aminao indray zay amin'ity androany ity ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavany anie ho aminao tompoko ao tokantranonao ao ho anao zay mijery misy tenin'Andriamanitra moa hoe sambatra zay mamaky sy miaino ny teny'ity faminaniny ity fa hatombotra ny farany ka dia ny conférence satrianao arahanao hoe isan'andro zany dia zao fandalinana sy famakafakana ny faminanina ny toejavatra farany hitranga ety ambonin'ny tany ary inona ny ambaran'izao coronavirus zao eo anatrehan'ny faminanina inona ny ambadika zao coronavirus zao raha miohatra amin'ny fahatamperany tantaranyity tany ity inona avy ny zavatra tsara ho fantatra mikasika amin'izao aretina mandripaka amin'ny sesisesy eto ambonin'ny tany zao tsy fantatra hoe tato anatin'ny taona maromaro vitsivitsy zay dia misesy maty ny aretina ny akoho amam-borona ny ompy ny olombelona ary zany zavatra zany dia voalazan'ny soratra masina ao amin'ny le fanaverimberina teto fa teny kely hoe voalazany amin'ny liokany zany raika amin'ny 20 hoe alahatr'Andriamanitra anatin'ireo famantarana amin'ny andro farany manokana ny arety mandripaka amin'ny andro farany sy ireo zavatra miseho eny amin'ny lanitra tatoato dia misy zavatra miseho eny amin'ny lanitra misy sarina lakroa misy sarina olombelona mipotra sarina olombelona efa maty efa tsy ety intsony sarina Jesosy Kristy reny rehetrarehetra reny zany dia zao efa voalaza miloha amin'ny soratra masina ka inona ny eo ambadiky reny rehetrarehetra reny eo anatrehan'ny faminanina atao amin'ny soratra masina ivavaka arytsika tompo malala misotranao be dehibe indray zay am'izao anio izao afaka mandinika afaka manaraka sy mandalin'Andriamanitra mamakafaka araka le teninao hoe dinionareo ny soratra masina dinionareo ny soratra masina fa ao ny manambara ary ao ny misy ny fiainana mandrakizay ka dia eto ampandiniana eto ampandalinana ny soratra masina zay Andriamanitra tsy misy sainan'olombelona Andriamanitra afaka mamahy sy afaka mandinika an'izany lalina fa ny fanahy masin'Andriamanitra ny fanahinao tompo no mandresy lahatra any ny fahamarinana ny fanahy masinao no mampiaiky anay ny fahotana ary io fanahy masinao koa no mampiaiky anay ny fitsaran'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Jaona 2:20 ka dia mirotsaha fanahy masina ampidino eto Andriamanitra ny herinao dia mifanahy masina le manazava ny saina ampidino any amin'ny tokantrano any ny fanahy masina ka mba ho resy lahatra zay Andriamanitra anaraka ny teninao misaotra tompo amen eny ary ny anomboantsika ny toko sy andininy angalantsika anomboantsika ny resaka androany dia le toko sy andininy nisy ny resaka ny fanaovan'ny satana sy ny olombelona voalohany zany hoe ny fomba na mitahany satana ny olombelona ao antsika ny maka fandiniana sy fanadiadiana indray amin'ity androany ity any amin'ny Genesis toko 7 Genesis toko 7 no misy an'izany toko sy andininy zany ka dia manasanao mba hanaraka sy hamaky zany toko sy andininy zany tsika Genesis toko 7 ary ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 vakitsika Genesis toko 7 ary ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra zay nataon'i Jehovahandriamanitra ary hoy ny menarana tamin'ny vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana ny von'ny azo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany fa ny von'ny hazo eo von'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo natendrenareo zany fa ndro maty ianareo ary hoy ny menarana tamin'ny vehivavy tsy ho faty tsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy ny zavatra voalohan'ny Maria anao zany dia zao ny fomba efa niteneko teto fa somary fakafakatsika lalina kely androany ny fomba nataon'ny satana andavonany olombelona dia zao niditra tao anatin'ny indro satana
miditra ao anatin'ny menarana ny andininy voalohany zany ary ny menarana voalazany baiboly eto de zao ny menarana ny biby fetsy indrindra amin'ny biby zay nataon'Andriamanitra fetsy indrindra intelligent indrindra ary araka ny fanadiadiana sy ny fandalinan'ny teolojianina maro ary de hoe ny ty biby menarana ty koa ny tsara indrindra nafinaritra indrindra talohan'ny nanozonana ny biby lava ry havana talohan'ny nanozonana ny biby lava rehefa nozonan'Andriamanitra mantsy ny biby lava ao anatin'io tontolo kevitra io contexte io de izao ny kibonao izy no andehananao ary vovoka no hoaninao okanao isaky mahita biby lava zany no tonga saina jereo tokoa nge ny biby lava e ny biby lava ne tsy misy elatra tsy misy tongotra fa mandeha tsisy moteur fa mandeha ary io biby lava mandeha io de ato amin'ny Genesis no ahitana azy hoe ny kibo no andehanany fa tamin'ny voalohany ny menarana efa biby lava efa voaozony io hitantsika ety ambony tany am'izao fotoana zao io fa ato amin'ny soratra masina de zao mbola tsy zany izy mbola tsy ny kibo ny andehanany mbola nananelatra mbola nisy tongotra teo aminy ary voalaza ohatra ny volamena ny lokony io mo le ambara hoe dragon am'izao tsika amin'ny teny zao any amin'ny film hafa amin'ny ankapobeny de ino ry Satana zany miditra ao anatin'ny menarana miditra ao anatin'ny menarana ary ino Satana sy ny menarana miresaka amin'ny efa ary ny resaka ataon'ny Satana amin'ny ny resaka ataon'ny Satana amin'ny alalan'ny menarana amin'ny efa de zao manodina ny tenin'Andriamanitra mandrodana ny tenin'Andriamanitra mandrodana ny tenin'Andriamanitra ary de miresaka amin'ny efa izy le resaka nataony tamin'ny efa io resantsika androany io ny tiako isaritana sainao androany de zao tandremo fa ny zavatra voalohany tena ataon'ny Satana ety ambonin'ny tany de ny androdana ny tenin'Andriamanitra ny androdana ny tenin'Andriamanitra ary tsara ny miresaka sy manindritsindry an'izany androany jerenao nge eo amin'ny andininy fa le andininy voalohany anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana ny azo rehetra eo amin'ny sa aza hinanana ny azo rehetra eo amin'ny sa anky ozy ny devoly Satana zany miaraka amin'ny menarana zay efa fetsy io miteny amin'ny eva io ry havana zany ny saindaliny Satana zany ny stratégie any Satana am'izao tsika amin'ny teny zao ny mitondra ny baiboly ny mitondra ny tenin'Andriamanitra tsy araka ny tenenan'Andriamanitra azy ahodiny aolany le izy ahodiny sy aolany le izy ndo tokoa iverenantsika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva baiboly mantsy ny fakafakatsika eto isan'andro baiboly ny fakafakatsika eto isaky ny maraina mandritra nyty conférence ity ka zao tsara aloha ny mandalina kely ity tenin'Andriamanitra ity sy ny zavatra ataon'ny Satana ny amin'io tenin'Andriamanitra io eo amin'ny Genesis io any toko faharoa andininy enina amby folo sy ny fito amby folo de zao mivoalaza Genesis toko faharoa andininy enina ambin'ny folo sy ny fito amby folo de mampiseho amintsika ny zavatra nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva ny tenin'Andriamanitra tsisy kilema tsy nanampiana ary tsy nanasorana no henotsika ahoana tokoa moa ny tenin'Andriamanitra tamin'izy mivady tamin'io resaka voankazo hoanina sy tsy hoanina io zao mivoalaza eo amin'ny andininy enina ambin'ny folo ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-draha lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sa de azonao hinanana ihany averiko indray i Adama sy Eva ny azo rehetra eo amin'ny sa de azonareo hinanana ihany fa averiko kely le tenin'ny Satana anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa tenin'Andriamanitra ny azo rehetra eo amin'ny sa de azonao hinanana ihany tenin'ny Satana anky ny azo rehetra eo amin'ny sa de nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ho atsika zany zay mandinika amin'ny baiboly tsy mandinika ny tenin'Andriamanitra zany stratégie any Satana zany stratégie any Satana ny zavatra voalohany hijoron'ny zavatra ataon'ny Satana ety ambony tany de zao ny androdana ny baiboly ny tenin'Andriamanitra ary zany natonga Lutera ny teny hoe Lutera mpanavao fivavahana ny teny hoe sola scriptura zany hoe zay voasoratry ny tenin'Andriamanitra ihany zay voalaza ny tenin'Andriamanitra sy mivavan'Andriamanitra ihany zay no arako zay no izy ary na Jesosy tonga tety ambonin'ny tany aza tamin'izy tonga nofo tety ambonin'ny tany de ohatrany hoe nanarina ny fahadisoana nataony Adama i Adama zany de zao nanaraka an'le teny namboariny Satana
tenina olana sy ny sisa fa rehefa tonga Jesosy dia ny tenina marinan'i Jesosy any Satana tany anefitra dia hoe voasoratra hoe sola scriptura ozy izy Luther. Dia zao zany no hitantsika atao vao misokatra ny Baiboly, ny niandohan'ny fahotana dia izao, ny niandohan'ny fahalavon'ny olombelona dia izao, tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra fa nanaraka ny tenin'ny devoly. Ary le fomba namadian'ny Satana ny tenin'Andriamanitra mihitsy no tena dangereux, matsiravina. Ozy Andriamanitra eo amin'ny 9:40 ny azo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsa aza hinananao, fa amin'ny andro hinananao azy ozy dia ho faty tokoa ianao. Ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsa dia aza hinanana, fa amin'ny andro hinananao azy ho faty tokoa ianao. Dia ndao vakitsika indray ny le fitaky Satana eo amin'ny 9:faharoa namaly efa fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny azo eo amin'ny sa azona hinanana. Naveriny Eva ny tenin'Andriamanitra, ny voan'ny azo eo amin'ny sa rehetrarehetra azona hinanana. Dia ny 9:7 fa ny voan'ny azo eo voan'ny sa le fahalalana tsara sy ny ratsy kosa no nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana natendrenareo zany fandrao maty anareo. Sarika ny saintsika rehetrarehetra zay manaraka an'ity conférence ity amin'izao fotoana izao. Ny plan Satana, ny paikadin'ny Satana, ny tetikadin'ny Satana hatrany ampiandohana hatraty amin'ny fahagola dia izao. Rehefa resy izy, rehefa narodana tany an-danitra izy ka nazera dia tonga teto amin'ity planeta tany ity dia izao. Ny plan Satana faharoa dia izao, ny androdana sy anolana ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra. Ary azadino eto amin'ity Genesis toko faharoa ity tamin'Andriamanitra namoaka an'le teny tamin'izy mivady eo amin'ny 9:40 ary Jehovah Andriamanitra nandidy andraha lehilahy. Ny zavatra tena masarotony an'ny Satana sy ny akabeazan'ny olona amin'izao fotoana izao, ary ohatrany masarotiny olona rehetrarehetra dia zao ny didin'Andriamanitra. Tsy izy tsony io didin'Andriamanitra io, tsy izy tsony io tenin'Andriamanitra io. Ary afaka fotoana fohy eto ambonin'ity tany ity riavana, afaka fotoana fohy dia tsy azo arahana tsony hoy ity Baiboly ity. Misy feo mandeha amin'izao tsika amin'ny teny izao, feo mandeha eto amin'ny planeta fa périmé ny Baiboly, tsy izy tsony io. Ary ho avy afaka fotoana fohy eto ambonin'ny tany, ny religion tokana ho an'izao tontolo izao, religion tokana izay tsy Baiboly tsony fa teny hafa mihitsy. Ary tsara niverenantsika amin'ny fandalinana zao resaka ataontsika androany maraina zao hoe tandremo riavana, tandremo fa ny stratégian'ny Satana tamin'ny voalohany dia ny androdana ny tenin'Andriamanitra, ny anolana ny tenin'Andriamanitra. Ary dia naveriny Eva amin'ny 9:7 amin'le Genesis toko 7 hoe ny voan'ny azo fa ny voan'ny azo eo voan'ny sa kosa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana ozy izy. Fa amin'ny 9:2 fa hoe raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny azo eo amin'ny sa dia azona hinanana, fa ny eo voan'ny sa kosa no tenen'Andriamanitra aza hinanana fa amin'ny andronandro azy dia ho faty tokoa nareo. Riavana, zany ny plan Satana amin'izao tsika amin'ny teny izao, zany ny plan Satana. Ary zahay ty conférence ity zany dia izao, tsika tsy hanindraindra ho afa-tsy Jesosy Kristy sy ny tenin'Andriamanitra ihany. Aza matahotra ianao, avela ho any ny anaram-piangonantsika rehetrarehetra, na inona couleur anao avela ho any. Fa raha tsy manantona an'Andriamanitra tahaka ny zaza isika, tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany eto amin'ity conférence isan'andro ity dia zao, Jesosy Kristy sy ny Baiboly ihany ny tenin'Andriamanitra no asandratsika. Ary zay le titre n'ity conférence ity, menarana varana, tahaka nanandratana ny menarana varana tany anefitra no tsy maintsy anandratana Jesosy Kristy koa amin'ny andro farany melohany eviana eny amin'ny raha olanitra. Ka dia zao manandratra any Kristy sy ny tenin'Andriamanitra, tsy hanampiana ary tsy hanalana isika, tsy hanampiana ary tsy hanalana. Zany hoe hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fa etsy andaniny tsy hanasoaso, tsy hikitikitika na iza na iza, fa tsy Satana isika sy ny fahotana. Tsy hikitikitika
na iza tsy anaratsy na inona fa tsy satana sy ny fahotana isika koa manasanao mahazo tomana ny tenin'Andriamanitra tongavy isan'andro averiko indray maraina raha manaraka amin'ny conférence anao zany de amin'ny maraina amin'ny 5 izy de raha ohatra ny amin'ny 5 zany ny androany de rapitso amin'ny 5 hariva indray ny manaraka de raha rapitso amin'ny 5 hariva ny manaraka raha afaka apitso zany amin'ny 5 maraina indray de mety misy interruption kely na misy fiovanjavatra araka ny toejavatra misy eo amin'ny fahitalavitra io fa misy foana zany eo manodidina eo amin'ny 5 amin'ny 5 sasany eo na ny maraina na amin'ny hariva amin'ny ankapobeny fa zao méditation réflexion famakafakana fandalinana soratra masina no ataontsika eto ka zao no izy fataro ny zavatra rehetra ozy ny soratra masina fataro ny zavatra rehetra de azony mafy zay tsara ary manasanao manara ny tenin'Andriamanitra manara ny Jesosy Kristy tompo fa ho avy tsy ho ela intsony izy iverina eto zany tsika zao na olana ny satana ny tenin'Andriamanitra ahoana tsara hoe le voalaza amin'ny nametrahan'Andriamanitra io teny io ary Jehova Andriamanitra nandidy andraha lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sa de azonao inanana ihany tsy proposition io tsy soskevitra tsy tolokevitra fa ary Jehova Andriamanitra nandidy andra lehilahy ny zavatra tena tsy mampahazo anany satana de ny didin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ary io kitiany zay olona mitandrina ny didin'Andriamanitra tahaka ny Abela de hainareo tsara vonoa ny satana ary anisan'ny malaza am'izao tsika amin'ny teny zao tsy diso fa olana ny satana ny teny hoe hoano ozy izy fa efa ambany fahasoavany ianao zao zay nge nazo any efa hoano ozy izy tsy ao ambany lalàny zany tsika hoano iny teny iny zany de tenin'Andriamanitra tenin' Jesosy Kristy fa olany satana any amin'ny profiany any amin'ny tombotsoany ary de mirodana ny olombelona rehetrarehetra ary zao tokoa le izy eo amin'ny 7:70 fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho fato tokoa ianao averiko indray 7:70 toko 2:7 le tenin'i Jehova fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy ho fato tokoa ianao raha avadika amin'ny tenin'ny testamenta vaovao de zao tandremy Adama fa fahafatesana ny tambiny ota zany hoe tandremy Adama raha miala amin'ny fanarahanay ianao raha tsy mino ahy ianao fa andeha amin'ny teny hafa fiainana hafa fahafatesana ny tambiny amin'ny andro zay hinananao azy de ho fato tokoa ianao tohotra nefa mampiseho Andriamanitra ny faminaniana hitranga rapitso sy ravakapitso tohotra nefa mampiseho Andriamanitra satana mety ho avy mety akafanahy ka amin'ny andro zay elanao amin'ny teny kozy Jehova ho fato tokoa ianao ary alohan'ny fahafatesana de zao fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny fandikanan'ny tenin'Andriamanitra alohan'ny fahafatesana de ahafantarana ny ratsy fahoriana fijaliana ety ambonin'ny tany gagy Adama sefa rehefa avy nanota izy mivady dia noho ny fahotany de nisy biby maty tao amin'ny Saedena mba hahafanana ny miakanjo azy sy hahafanana ny mefamarinana ho azy mba tsy ho faty teny eo izy ondry io naka ondry Andriamanitra nesorina ny odiny atafy an'izy mivady ary ny raha tokony izy mivady no faty araky ty teny teo faty tokoa ianareo de tsy izy ny maty fa le ondry tandidony Jesosy Kristy lay menarana varahana riavana noho ny fandikanany didin'Andriamanitra nge na tonga Jesosy Kristy tonga tety ambonin'ny tany ho faty teo amin'ny azo fijaliana mba tsy ho faty isika indro fitiavan'Andriamanitra toy zao fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba hitondra ny fahotan'ny olona rehetra ozy ny Isaia 53 Isaia 3:10 tsika rehetrarehetra ozy nanao an'le Jesosy hoe ny kapohan'Andriamanitra sy ny sisa fa izy no nivetsatra ny fahotantsika sy ny fahoriantsika sy ny aretintsika rehetrarehetra riavana nandika ny didin'Andriamanitra izy mivady eo amin'ny Genesis 7 tsy maty teny eo izy fa nisy fahafatesana ihany tao arinan'io noho ny fahotana maty le zanak'ondry zany nge ny dikan'io Paska paka nankalazaintsika voaingana toy io riavana
natongava Jesosy tety ambonin'ny tany zany de tsy nanome antsika permission afaka hinana le voankazo fahalalana tsara sy ny ratsy, afaka hijangajanga, afaka hanao ny adalàna sanatry ny vava ladiny lela. Fa natongavan Jesosy tety ambonin'ny tany de nanamarina amintsika fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa fahafatesana ny tambiny ota, fahafatesana ny tambiny ota. Ary le teny tary hoe ho faty tokoa ianao de tsy fahafatesana tsotra io, le fahafatesana voalohany, fa le fahafatesana mandrak'izay fahaverezana mihitsy. De tsy tian'Andriamanitra ho very isika, de tonga tety ambonin'ny tany Jesosy Kristy, lay zanak'ondry tsisy kilema, le nankalazatsika tamin'ny Paska, hitondra ny fahotantsika. Fa tsy hanome antsika permission ndray, hanome antsika lalana anota. Ary zay ny zava-doza mijoatsika amin'ny teny zao hoe ny fahatongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany de lasa nama zavatra rehetrarehetra, ka de azo atao amin'izay ny mangalatra, ny mamolo olona, ny mijangajanga, azo atao ny manompo sampy, azo atao ny mandika ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra. Ary tsy fahotana zany satria efa eo ambany fahasoavana, efa tonga tety ambony tany Jesosy nanome antsika ny fitiavany sy nanolotra ny rano, ka de azo atao ny rehetrarehetra. Zany ny fampianaran'ny Satana ry havana, zany avy amin'ny Satana no natonga zany resaka zany. Ary ndao verenantsika tokoa le izy eo amin'ny 4 Genesis 4 de zao mivolaza: hoy ny menarana tamin'ny raha vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo, tsy ho faty tsy akory ianareo. Zay tsy ho faty tsy akory ianareo zany resantsika zay amin'ny lakamisy rapitso zany, amin'ny herin'ny fanandrana sy amin'ny conférence rapitso hariva ihany koa amin'ny 5 sasa. Fa ny tena resantsika de zao 5 hoy ny menarana tamin'ny raha vehivavy, tsy ho faty tsy akory nareo resantsika rapitso. Fa ny 5 fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro zay hinananareo azy de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Zany ny stratezian'ny Satana. Asain'ny Satana mandika ny didin'Andriamanitra izy efa, ary tsy mandika ny didin'Andriamanitra fotsiny fa manaraka ny teniny, ary laroy ny teny fikasana, laroy ny teny fikasana, mixeny amin'ny teny fikasana ny ota. Zany zao ny fampianarana, zany zao ny foto-kevitra, zany zao ny zavatra mahazo laka mizaotsika amin'ny teny zao. Alaina ny teny fikasana rehetrarehetra ao amin'ny Baiboly de asena manao ny tsy tokony atao ny olona rehetrarehetra, de zay hozy leo ambany fahasoavana. Fa fantatr'Andriamanitra hozy Satana amin'ny andro zay hinananareo azy de ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ho tahaka an'Andriamanitra. Jereo ne zany fitaka ataon'ny Satana, fitaka. Iza ny olona tsy hinana an'izany hoe mihinana zavatra anankiray de lasa mitovy amin'Andriamanitra. Ary de lavo efa ry havana, zany zao ny toroteny tena tian'ny olona, zany ny toroteny tena tian'ny olona sy be mpanaraka. Toroteny tady mpampianatra amin'ny andro farany izy ny Timoty 2:7 de tady mpampianatra mifanaraka amin'ny filany ny olona rehetrarehetra, mifanaraka amin'ny filany. Za zany Sodomita de mitady pasteur anamasina amin'ny fanambadiko Sodomita, zay ny tianay. Za zany manompo sampy de za tsy mila Baiboly fa mitady mpampianatra hozy izy Timoty 2 mifanaraka amin'izany filako zany. Za mihinana tanalahy, za mihinana olombelona de mitady fampianarana sy mpampianatra mifanaraka amin'izany filako zany hozy ny Timoty 2 vakitsika zay rehefa aveo. Fa zany ty ataon'ny Satana ty, asain'ny Satana mienjery efa, mienjerany ambany any, fa izy adidiny anjeliny aminao, mianjerany ambany any fa ianao lasa Andriamanitra. Le fakapanahy faharoa nentin'ny Satana tany anefitra de ty: mienjera ianao efa, hoano efa, fa mandangy Andriamanitra, mandangy Andriamanitra. Ary za tonga eto anatrehanao zao de zao miteny aminao hoano fa tsy eo ambany lalàna isika, tsy eo ambany lalàna isika, hoano. De zao ny toy anary mbola misy hoe ho tahaka ahiratra ny masonareo izy. Averiko fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy de ahiratra ny masonareo, voalohany zay. Faharoa, ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Fahatelo, ahalala ny tsara sy ny ratsinareo. Zany ny pub voalohany teto ambonin'ny tany, publicité. Fahotana andefasany Satana pub hoe raha mihinana an'io ianao
dia ho tahaka an'Andriamanitra ianao. Raha mihinana an'io ianao de tsy maty zany, velona mandrakizay. Raha mihinana an'io ianao de misy zavatra iainanao eto amin'ity saedeny ity, fa mbola misy zavatra koatran'io mbola tsy iainanao, ho tonga ao aminao iainanao. Ka hoany mazotomana de zao asio tongolo, asio sira, asio menaka. Zany stratégie any Satana. De mahita tsika am'izao tsika miteny zao, mirongatra eto ambony tany am'izao tsika miteny zao, reo fahotana be de be zay tokony tsy azo atao fa lasa atao am'izao tsika miteny zao. Fa larona toko sy andininy, larona teny fikasana ary be mpanaraka, de lasa miroboka ny olombelona, riavana de lavy ny olombelona. Ary ny zava-doza de izao averiko ty teny ty, système satanika devoly miditra ao anatin'ny bibilava, bibilava miditra ao anatin'ny eva, ary devoly miaraka amin'ny bibilava miaraka amin'ny eva mandrodana ny Adama, de lavo ny planeta misy atsika, lavo ny planeta tany. Io le tenenin' Jesosy hoe manana ondry hafa ozy izy, manana ondry zato ao izy izy, zato. Tsy tsika rery ny voary nataon'Andriamanitra, tsy tsika rery ny voary eo am-pelatanana amboarin'Andriamanitra, fa ity rery ny voary niodina tamin'Andriamanitra, ty rery manana ondry zato ao izy izy. Fa ny ray nanivaka, tsika io nanivaka io, tsika io vao fitaky Satana io mandraka androany. Koa ny conférence zay arahana eto zany de tsy na fa mamerina ny olona eo amin'Andriamanitra, mamerina ny olona eo amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy anapina ary tsy analana, tsy anapina ary tsy analana, riavana. Zao ny voalazan'ny Apokalipsy 12:14, Apokalipsy 12:14. Manasanao mba hoany kely indray tsika vetivety. Azafady, Apokalipsy famatika, Apokalipsy 12:10 ny vakitsika, ary ny andininy fa 12:10. Apokalipsy 12:10 ary ny andininy fa 12:10. Ary lay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika anaraka andravehivavy mba indaosy ny rika izy. Averiko, ary lay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika anaraka andravehivavy mba indaosy ny rika izy. Ny rano sy ny rika nivoaka tao ambavany menarana de ny lainga sy ny fitaka. Ary le vehivavy tratran'io dia Eva, ny vehivavy voalohany, riavana. Ny dikany hoe vehivavy koa ao amin'ny Apokalipsy, fiangonana ny dikany, fiangonana ny dikany, riavana. Ny stratégie any Satana tany aloha mandrakandroany de zao, mamoaka rano, mamoaka rika, lainga ny dikany io ndray, lainga. Ny fitahany menarany Eva vao fitaka mandrakandroany tsika. Eva de mampiseho ny fiangonana, ary ny fiangonana de mitondra lainga be de be. Ny fiangonana am'izao tsika miteny zao tsy manaraka tsony ny baiboly, fa lainga no ahafafy eto amin'ity planeta ity. De nakabeazan'ny olona eto ambony tany zany de zao manao hoe tompoko mivavaka amin'Andriamanitra, fa tsy manao ny sitrapony. Averiko, ny akabeaza mpivavaka eto ambony tany raha tsy mitandrina isika de tonga am'le teny manao hoe tompoko fa tsy manao ny sitrapony. Adinonareo nga ny rainay zay ny an-danitra, tadiditsika ve ny rainay zay ny an-danitra, rainay zay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao. Ahoana tsara hoe atao ane ny sitraponao. Ny olon'Andriamanitra ety ambonin'ny tany, ny fiangonan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany de manao ny sitrapon'Andriamanitra, manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ary zay mihitsy ke le tenin'i Jesosy, tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko izy niditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, sa tsy zay? Matthieu 7:7. Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. Ary de lasa fivavahana, ny fivavahana mameno ny tany zany am'izao de zao fivavahana deran'Andriamanitra, manome voninahitra n'Andriamanitra sy ny sisa, fa tsy manao sitrapony. Fivavahana mivavaka, fivavahana miantsoantso ny anaran'Andriamanitra, mihirahira, fa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra akory. Ary zany le stratégie any Satana riavana. Ka zao azafady tompoko, miantso anao a, mahazo laka am'izao tsika miteny zao, zany toe-tsainy Satana zany,
toetsainy satana zany hoe manodina ny tenin'andriamanitra, manolana ary mitsipaka ny didin'andriamanitra, mitsipaka ny didin'andriamanitra. Azadino ry havana fa ny stratezian'ny satana nge dia efa abaribariny Daniela toko 7 Daniela toko 7. Raha te hafantatra ianao ny politikan'ny satana dia zao ny ambaran'ny Daniela toko 7 andininy 520. Daniela toko 7 andininy 520. Ary itenany ohatra ny avy indrindra izy, averiko indray, ary itenany ohatra ny avy indrindra izy sy ampahoriny olo-masiny avy indrindra ary hitady anova fotoana sy lalàna. Ny stratezian'ny satana ety ambony tany dia izao, anohatra an'Andriamanitra aloha zay le Apokalipsy 20. Dia nisy ady tany an-dranitra ozy izy, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ny dragona sy ny anjeliny, dia tsy naresy azy le dragona dia nazera. Izay le voalohany teo hoe anohatra ny avy indrindra izy. Faharoa, ampahoriny olo-masiny avy indrindra izy. Ao amin'ny Genesis rehefa nizara roa Kaina sy Abela, i Abela nanaraka an'Andriamanitra, nanaraka ny tenin'Andriamanitra, nanaraka ny didin'Andriamanitra. Kaina kosa nanaraka ny satana, ozy ny Hebreo sy ny Jauna, ny epistiliny Jauna. Dia zao niditra tao amin'ny Kaina satana ary dia nampamono ny Abela, ampamono ny olo-masiny avy indrindra. Ny atao hoe olo-masina efa nambarantsika teto maly, ny atao hoe olo tamin'ny fakimaly azafady, ny atao hoe olo-masina Apokalipsy 4:12 dia zao ny olo-masina ety ambony tany dia tsy olona amasinina akory, amasinin'olombelona, fa natao hoe olo-masina atao amin'ny Baiboly dia zao tandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Koa raha misy olona ety ambony tany mitandrina ny didin'Andriamanitra ohatra ny Abela ary mino an Jesosy Kristy tompo ho mpamonjy ohatra le jolato eo amin'ny azo fijaliana, mitambatra zany reo zavatra reo ny tena fiangonan'Andriamanitra sy olon'Andriamanitra ety ambony tany dia manao ny sitrapon'Andriamanitra ety an-tany tahaka ny any an-danitra ary mino an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Raha vao misy any olona io zany ohatra ny Abela dia jinjay ny satana. Ary fahatelo, ny plan satana ety ambony tany dia zao ny anova ny fotoana rehetra sy ny lalàn'Andriamanitra. Miova daholo nge zao ny zavatra rehetrarehetra. Ny zavatra rahantsika eto ambonyity tany ity dia tsisy mifanaraka loatra firy amin'ny Baiboly, tsy misy mifanohatra amin'ny Baiboly daholo zao amin'ny ankapobeny ny zavatra ataon'ny olombelona ety ambony tany, mifanohatra. Ry havana, zay le stratégie ny satana, ny tany edena zany. Ka zao ny 10 minitra farany rahantsika sianao dia zao ny ataka zany, ny fanafiana ataon'ny satana amin'izao amin'ny teny zao dia eo amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tsy ampinaritsana lana. Ary zay nge voalaza ao amin'ny Daniela toko 9, Daniela toko 9 andininy 12 dia zao ny voalaza. Dia nazerany amin'ny tany ny fahamarinana ary niasa izy sady ambinina. Averiko indray, dia nazerany satana amin'ny tany ny fahamarinana dia miasa izy sady ambinina. Daniela toko 9 andininy 12. Azerany satana amin'ny tany ny fahamarinana ary eo amin'le le vaky teny teo dia zao miasa izy sady ambinina. Midika le ambinina dia zao be mpanaraka amin'izao ny fivavahana. Zay mifanohatra amin'ny soratra masina fa feno teny fikasana sady feno fahagagana, feno famantarana sy fahagagana, fa manohatra tanteraka ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Eva raha teo moa dia tratran'izany, i Adama koa ary tratran'izany. Fa rehefa tonga tety ambony tany Jesosy dia ohatra ny nanarina zany fahadisoantsika zany hoe voasoratra hoe mahavelona hozy Jesosy Kristy ny manaraka ny voasoratra hoe tsy ny mofo ihany mahavelona, tsy ny fromage ihany mahavelona, tsy ny dité ihany mahavelona ry havana, tsy ny séroma sy ny fanafody ihany mahavelona, fa mahavelona lavitra mihoatra noho ny sakafo ny fanarana ny tenin'Andriamanitra. Voasoratra hoe sola scriptura ozy Luther. Ka mamerina an'izao taranaka misy atsika zao iverina eo amin'ny soratra masina fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. Aiza ny sitrapon'Andriamanitra? Ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, eo amin'ny 5:20 dia misy an'izao vaky teny zao, Daniela toko 9 4:20. Arobe ny heriny nefa tsy amin'ny herin'ny tenany ary mahagaga ny fanimbana taony ary ambininy izy ka efa be ary animbany mahery izy sy ny olo-masina. Jerenao zany ny zavatra ataon'ny satana amin'ny andro farany. Averiko indray,
ho be ny heriny nefa tsy amin'ny herin'ny tenany ary mahagaga ny fanimbana ataony ary ambininy izy ry havana melohany eviany Jesosy ny am'ra ho lanitra potipotiky satana mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra potipotika tanteraka jereo ny zavatra misy eto ambonin'ny tany am'izao tsika am'teny zao tsy tiany tsara nge ny olona am'izao tsy tiany tsara any aparany any ny olona ozy izy ny Timoty faharoa toko fahatelo Timoty faharoa toko fahatelo de tsy tiany tsara tsy manora isy reny pieboebo krina ary any amin'ny apokalipsy sodomita ny zavatra mahazo laka am'izao ary mahazo laka hatrany am-piangonana mahazo laka hatrany amin'ny lalàna laniny eny amin'ny lalàna mihitsy zao hoe tsy azo atao lasa azo atao manerana an'ity planety ty fiangonana maro filoham-pirenena maro manam-pahefana maro ry havana no manaiky sy mandany ankehitriny ke ny fanambadiany lasa am'lahy koa ny 2 minitra farany raha tsika de hitaritako anao ho amin'ny fibebahana ry havana ho amin'ny fibebahana zao voalazany Ezekela toko fahatelo kasika an'ity soratra masina tenin'Andriamanitra zay resantsika ity Ezekela toko fahatelo manomboka amin'ny 1 voalohany aroa izy tamiko ry zanak'olona hano zay hitanao eny ihany ity orona taratasy ity soratra masina zany ry zanak'olona zany ozy izy hano ity soratra masina ity de nytoeny dia mandehana ka mitenena amin'ny taranak'Israely andiny faharoa de nosokafako ny vavako ary ny afahany azy zany orona taratasy zany aroa izy tamiko ry zanak'olona vokiso ny kibonao ary feno ity orona taratasy omeko anao ty ny tsinainao ry havana hoany ny soratra masina vokiso soratra masina ny tsinay maintinao ho avy izy ka nidika an'le hoe menarana varana zany amin'ny andro farany de ny soratra masina dininareo ny teny kozy ny tenin'Andriamanitra ao ny manambara ry havana sola scriptura zany hoe ny tenin'Andriamanitra ihany ary ny 2 minitra farany dia zao mivoalaza ny apokalipsy mikasika ny tenin'Andriamanitra apokalipsy toko farany toko faharoa amby 20 ary ny andininy faharoa ambin'ny folo sy manaraka de zao mivoalaza ino ro avifainga anao ary eto amiko mifahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany zao ny alfa sy omega ny voalohany sy ny farany sambatra zay manasa ny akanjony mba ananany fahefana amin'ny azonaina sy hidirany ao amin'ny vavahady ao an-tanàna fa hanivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy zay rehetra ty lainga sady mandainga raha vao miala ny soratra masina ianao de laingy zany ary raha vao miteny zavatra koatra ny soratra masina ianao de mpandaingy zany nidika ny alika eto amin'ity apokalipsy ity de ny sodomita ozy izy anivelany ny sodomita ny mpanao ody mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy nidikan'izany de zao raha manaraka an'Andriamanitra ianao fa hanitsakitsaka ny didin'Andriamanitra hijangajanga hamono olona tsy hanora isy reny tsy hitandrina ny tenin'Andriamanitra hanompo sampy anivelany ianao ry havana hivavaka isika de misaotra anao zay Andriamanitra ny am'izany teny zany makasitraka Andriamanitra o lesona lehibe goavana nomenao anay Andriamanitra teo amin'ny tantarany Eva reny ny olombelona rehetrarehetra eto ambonin'ity tany ity ampiosy Andriamanitra mba tsy ho voafitaky ny stratezian'ny satana amin'ny andro farany satana miditra ao anatin'ny politika biby zany ary satana sy ny biby sy ny politika miditra ao amin'ny vehivavy Eva izany de amitaka ny taranak'olombelona rehetra de ho lavy ny olombelona rehetra Andriamanitra o miody maso ahitanay fa ny tena stratezian'ny satana amin'izao andro farany izao de ny analanay ao amin'ny teninao ny tsinonao intsony ny didinao fa andehananay arak'izay teny mifanaraka amin'ny filanay Andriamanitra manafany amin'ny ratsy Andriamanitra fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory irefatorana zay mbola manefitranay iray amina